Mbola ho aminareo ny riavana ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Filazantsara ka Matthieu 5:5 hatramin'ny 7:10. Fa indrindra ny 5 hatramin'ny 7 no ifantohantsika amin'ity toriteny ity. Ny filazantsara araka ny Matthieu 5 araka izany filaharana izany riavana dia manaraka indrindra ny toriteny lava nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Ary tsy ho gaga isika raha tafahorina tsara tamin'ny finoana ny marary hoditra izay nangataka mba ho diovin'i Jesosy rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy. Raha tafahorina tsara tamin'ny finoana ilay kapiteny voalazan'izao perikopa izao raha nanaradian'i Jesosy avy nidina avy any an-tendrombohitra i Jesosy. Ny toriteny dia fototra iorenan'ny finoana. Hoy ny bokin'ny Romanina 20, ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny toriteny lava izay enin'ny kapiteny, toriteny lava izay enin'ny vahoaka dia nandrisika azy ireo, nanomehery azy ireo hiorina tamin'ny finoana ary anaradian'i Jesosy. Amin'ny filazantsara araka ny Matthieu mitantara n'ilay marary hoditra eo amin'ny 5:1 hatramin'ny 5 dia voalaza fa anankiray tamin'ireo vahoaka nanaradian'i Jesosy ity marary hoditra ity ary niankohaka sy nangataka tamin'i Jesosy mba ho dioviny. Eto amin'ny 5:5 hatramin'ny 7:10 mitantara n'ilay kapiteny kosa dia ambaran'ny soratra masina fa nankao amin'i Jesosy ilay kapiteny ary nitaraina mba hanasitranana ny ankizilany. Fihetsika samihafa ireo. Ny anankiray nanatona ka niankohaka ilay marary hoditra fa ilay kapiteny nankao amin'i Jesosy ka nitaraina. Miorina amin'ny finoana ka miditra lalina mankao amin'i Jesosy ka mitaraina. Tsy nanatona fotsiny fa niditra tao amin'i Jesosy, nankao amin'i Jesosy ary nitaraina. Misy zavatra maromaro riavana manamarika ny fiorenan'ny finoana n'ity kapiteny ity eo amin'ny 5 hatramin'ny 7. Voalohany dia izay dingana nataony ankao amin'i Jesosy ka nanaovany fitarainana anasitranana ny ankizilany eo amin'ny 5 sy ny 9. Ao amin'ny 7 sy ny 9 voalaza teo dia hitantsika ao ny fanetretenany tsy mendrika idiranao ambany tafitranoko ao. Olona miorina amin'ny finoana izany be fanetretena izany. Fa hitantsika ao koa ny filazana ny fahatokiana ny herin'ny teny manao hoe mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahako. Ny 9 dia milaza ny fankatoavana feno an'i Jesosy. Za dia manana ankizilahy, manana olo-pehezina. Rehefa zany miteny hoe ataovy izao dia ataony. Ka ohatran'izay koa Jesosy mankatoa izay lazainao aho. Ireo no ahitana talatra ny fiorenana amin'ny finoana n'ity kapiteny ity. Fa amin'ireo famariparitana ambaran'ny soratra masina momba an'izay nataon'ilay kapiteny teo anatrehan'i Jesosy dia misy an'ireto afatra anankiroa reto ampitondraina antsika amin'ity an'ity. Ny olona miorina amin'ny finoana dia mandrava ny fefy. Ary ny faharoa ny olona miorina amin'ny finoana dia mandrava ny elanelana. Mandrava ny fefy izany hoe izay rehetra manakana tsy anatonana an'i Jesosy, tsy ankanesana ao amin'i Jesosy dia rava no ny finoantsika, no ny fiorenantsika amin'ny finoana tahaka ny an'ilay kapiteny. Izao mantsy no fiainana tamin'ny andron'i Jesosy. Ny fanjakana Romanina izay nanjanaka ny Jiosy tamin'izany dia namela malalaka ny Jiosy hivavaka.
rehefa tsy manohitoina ny fandriam-pahalemany tany sy ny fanjakana. Fa andaniny kosa ny jiosy dia tena namefy mihitsy hoe tsy mahazo miditra aty amin'ny fivavahana jiosy, tsy mahazo miditra ho isan'ny mpivavaka rehefa jentilisa fa ny zanaky ny teny fikasana ihany. Ny fefy zany dia tsy avy amin'ny fanjakana romanina izay hiasany ty kapiteny ty, fa avy amin'ny faritra misy an'i Jesosy izay jiosy manakana ny jentilisa ireo romanina tsy anatona. Fa ity miaramila romanina ity no ny fiorenany tamin'ny finoana vokatry ny toriteny izay ireny, toritenin' Jesosy teny an-tendrombohitra, dia nandrava izany fefy izany. Tsy maninona na romanina sy jentilisa azy aho, fa hiditra ao amin'i Jesosy aho. Zay la olona miorina amin'ny finoana, say mandrava ny sakana sy ny fefy rehetra ary mandroso lalindalina kokoa amin'ny fanatonana any Jesosy. Betsaka ny fefy mety manakana ny olona tsy anatona an Jesosy, atao hoe ny fidirana am-piangonana ihany. Raha ny fiangonana misy atsika ohatra, vao hiditra ny olona dia vavahady be, tambo vato, efa mampieritreritra zany. Ataoko ahoana ry niditra ny vavahady be io tonga eo an-tokotany tsirika kely ary mamirapiratra. Dia osa ataoko ahoana ry nipetraka ao anatin'io fiangonana io fefy zany amin'ny fisainan'ny olona sasany. Fa ioarany zany raha tena mahery ny teny, hanosika hiorina amin'ny finoana dia anatona hiditra ao amin'ny Jesosy, mankao amin'ny Jesosy. Mety ho fefy koa ny fiaviana, mety ho fefy ny firazanana. Karazan'olona manahoana ny vavaka ao amin'ny fiangonana io. Mety ho fefy ny saranga, olona toan'iza no mivavaka ao amin'ny fiangonana io, hiditra ao avy. Mety ho fefy ny mari-pahaizana, mety ho fefy ny fari-pahalalana, olona toan'iza no mivavaka ao. Za tsy mahay mamaky teny sy manoratra, tsy mendrika angamba ao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mandrava ny sakana rehetra tsy anatonantsika any Jesosy, ny finoana tsara orina vokatry ny toriteny izay rentsika. Ny fiangonana dia ambara araka ny fampiananantsika fiangonana fa toerana masina. Itoeran'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ny tompo ny tompo. Raha eny amin'ny fiarahamonina zany dia apetraka ho faritra mena itony fiangonana itony. Misy miditriditra fotsiny eo ny amin'ny lapam-panjakana faritra mena zany. Fa ny fiangonana tsy mba faritra mena, na dia honenan'ilay Andriamanitra, ambonin'ny Andriamanitra rehetra azy. Manasantsika ankalalana hiditra anatona ho ao amin'ny Jesosy ny fiangonana. Tsy misy sakana, tsy misy fizavana kara-panondro, tsy misy fiazonana finday, fa miditra ianao malalaka amin'ny fiangonana. Ny olona tena voadona na voatsindrona am-pony toriteny izay natao dia tsy misalasala hiditra lalina ary ampiditra lalina ny fiainany ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy arifenitra ajaina, tsy misy fotoana manokana izay angatahana hiaonanao na ampidiranao ny fiainanao amin'ny tompo. Anio na miaramila ianao na sivily dia manasanao ny tompo ao anatin'izao toriteny izao midira ao aminy ary mangata fanasitranana. Tahaka n'ilay kapiteny niditra tao amin'ny Jesosy, nitaraina mba hanasitranana ny ankizilahany. Hoy Jesosy valin'izany manao hoe ho avy aho hanasitrana azy. Fa ny faharoa ny olona miorina amin'ny finoana dia olona mandrava koa ny elanelana. Rava ny fefy afaka mandingantsika miditra ankalalahana ao amin'ny Jesosy ka mametraka ny fiainantsika manontolo ao amin'ny Jesosy ho avy izy hanasitrana antsika. Fa ny olona miorina amin'ny finoana koa dia mandrava ny elanelana. Rehefa niteny Jesosy hoe ho avy aho hanasitrana azy, dia hoy ilay kapiteny amin'ny 15 izay tao anatin'ny hafatra ho an'ny ankizy sy ny tanora, amin'ny anaran'ny tompo manao hoe, fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, tompoko tsy mendrika
idiranao ambany tafitranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Izany dia manandeha milaza fa na manahoana elanela ny tany sy ny lanitra atao hoe misy an'i Jesosy isika zanak'olombelona, na manahoana fiheverantsika ny fiamboniny Jesosy dia afaka miditra hanasitrana antsika amin'ny alalan'ny teniny izy. Afaka hiditra eo amin'ny fiainantsika tsy misy elanelana i Jesosy. Ampy ny teniny Jesosy hanan-kery amintsika anambara ny fanatrehany, ny aretina mahazo anao, ny fangiry firiana hiaretanao, ny fanaintainana mianjady aminao. Ampy ny teniny ho mariky ny fanatrehany anao ao anatin'ny sarotra sy ny manahirana samihafa. Ampy ny teniny ampifaly anao raha tojo fahasoavany ianao. Tsy mila ny fanatrehana natao mariaza fa tsy hitako teo re olona zay vatany Jesosy tsy hitako nanatrika teo izy, fa ampy ny teniny rehefa nitoriana taminao hanasitrana, hampifaly, ampiorina anao amin'ny finoana. Isika zany tsy manao hoe aizy Jesosy eo, fa isika dia hanao hoe mitenena Jesosy fa voninkaino izahay mpanomponao. Ny teniny Jesosy anan-kery eketsika hanana fahefaly eo amin'ny fiainantsika no mariky ny fanatrehany, mandrava ny elanelana eo aminao sy Andriamanitra ny teny dia Jesosy Kristy. Mandravina ny zavatra rehetra mety nampisy elanelana antsika tamin'Andriamanitra ny teny ambarany Jesosy. Anio dia aza mieritreritra hoe hitady an Jesosy atsiaroa any no manasitrana, fa anio ekeo anasitrana anao ny teny ambarany Jesosy. Mba lazao koa tahaka ny anambarany ankizy sy ny tanora sy ilay kapiteny amin'ny Jesosy ny hoe Jesosy mitenena ihany. Dia mitodika aminareo efa mianaka amin'ity fotoana manokana ity, amin'ny izay anjara fanompoana tanteranareo, dia tsarovy mandrakariva fa manan-kery ary mampahery ny teniny Tompo. Mitenena ihany ary aza sasatra koa mampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoaka izay adidinareo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.